Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika revako malalina tratrity alatsinainy fa 13 ny volana martsa ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny marika toko 10, marika toko 10 ka hatramin'ny 570, marika toko 10 530 ka hatramin'ny 570. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ry havako. Ary Jakoba sy Jaona zanak' Zebedio nanatona an'i Jesosy ka nanao taminy hoe: mpampianatro, tianao mba hataonao aminay izay angatanay aminao? Ary izy taminy: inona moa no tianareo ataoko aminareo? Toy izy mirahalahy taminy: mba ekeo ny hipetrahanay ny anankiray eo amin'ny ankavananao ary anankiray eo amin'ny ankavianao any amin'ny voninahitra ao. Dia hoy Jesosy taminy: tsy fantatrareo izay angatahanareo. Hainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay sotroiko, na ny atao batisa amin'ny batisa izay anaovana batisa? Dia hoy izy mirahalahy taminy: hainay ihany. Hoy Jesosy taminy: raha ny kapoaka izay sotroiko dia hosotroinareo ihany, ary ny batisa izay anaovanay batisa dia hanaovana anareo ihany. Fa nipetraka eo an-tanako ankavanana na eo an-tanako ankavia kosa dia tsy ahy no hanome izany fa izay nanambarana izany no omena. Anoinana izany izy folo-lahy dia tezitra noho ny nataon'i Jakoba sy Jaona izy. Fa Jesosy ny antso azy anatona azy ka nanao taminy hoe: fantatrareo fa izay kenin'ny jentilisa ho mpanapaka dia mampanompo azy, ary lehibeny dia mivy azy. Fa tsy mba toy izany aminareo, fa na iza ny te lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo izy, ary na iza ny te ambony eo aminareo dia ho mpanompon'izy rehetra. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho toboina, fa mba hanompoka hanolotra neny ho avitra hisolony maro. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Ity tantara ity izay manaitra satria tsy mahazatra loatra ny fotoatiny ilay tantarain'ny Marika sy tantarain'ny Matio amin'ny endrika manokana. Ilay tantara dia Jesosy tsy namaly ny fangatahany reto voalaza anarany reto Jakoba sy Jaona. Mandrakariva Jesosy niteny hoe: mangataha dia omena ianareo, mbola tsy nangataka ihany ianareo, mitadiava dia hita ianareo. Fa eto Jesosy dia tsy nanome valim-bavaka, tsy amin'io ihany moa fa amin'ny andininy hafa koa Jesosy misy fangatahana tahak'izay izay tsaroantsika tsara nitenenin'i Jesosy tamin'ilay olona teo aminy. Tonga teo amin'ilay tovolahy anankiray dia niteny taminy manao hoe: miangavy anao aho Jesosy, ianao endry raby, dia mba tenenindre le rahalahy keo hizara lova amiko. Fangatahana nataon'ny lehilahy mba hidiran'i Jesosy an-tsehatra amin'ny fandaminana ity raharaha mpianakaviana hoe mba hazara mba hanaro izy, mba hifampizara lova amiko. Saingy indrisy hoy Jesosy niteny manao hoe: iza moa no nanindry anahy? Iza ao aminareo no nanindry ahy ho mpizara lova ao aminareo? Eto dia tahak'izay koa ilay tantara nangataka tamin'i Jesosy izy roalahy hoe: aleo zahay mba ho eo ankavianao sy eo ankavananao rehefa any amin'ny voninahitra ao ianao. Valitenin'i Jesosy nanao hoe: tsy anjarako manome zany. Zavatra anankiroa no hoentina mifampahery amin'ity fiandohan'ny herinandro ity izay toe-tsaina tian'i Jesosy hanana ny mpanompon'Andriamanitra. Nahoana Jesosy no tsy avy hatrany dia niteny manao hoe: eny ary azo tanterahana ny fangatahana lahy, ny anankiray eo ankavia, ny anankiray eo ankavanana. Apôstôly lahy teo ny mangataka, olona akaiky ny von'i Jesosy, tsy olon-kafa. Fa nahoana Jesosy no niteny hoe: tsy anjarako ny manome zany? Tsy izany manome zany, fa izay
nanamboarana izany nomena. Ny antony de zao, mbola eo an-tany fiadiana isika. Na iza dia mbola eo an-tany fiadiana isika. Tsarotsika tsara ny epistilo any Hebreo. Hoy ny epistilo any Hebreo, mamarina ny 1:10 hoe na de efa be finoana maty tamin'ny anatin'ny finoana aza ireo mpanompon'Andriamanitra, tahaka andry Abrahama, tahaka andry Mosesy, tahaka andry Davida. De izao mbola tsy fotoanany ireo olona ireo zany, na de fataotsika hoe olon'ny finoana ary izy hoe ny epistilo any Hebreo, de zao mbola tsy atao tanteraka izy reo raha tsy efa mbioko isika. Zany hoe ny fidirana am'ilay fahantanterahana dia miaraka tonga am'izany fahantanterahana zany ny mpino rehetra. Raha tsorona dia am'izao vanim-potoana eny atsika zao dia mbola tsy fotoana ny fizarana seza, fa mbola samy eo an-tany fiadiana. Marina fefa ny lalana atsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra na ao amin'ny tompo Rasalama Martiora, na ary Mosesy, na ary Matio, na ary Petera, reny avantsika ny alohantsika rehetreny, de efa ao amin'ny tompo izy. Ny bokin'ny Apokalipsy 1:20, efa ao amin'ny tompo izy miala sasatra, eo potitry ny altara, eny atratran'ny Abrahama. Fa izao mbola tsy tonga am'lay tena fahatanterahana izy. No zany de izao mbola miandry izy, mbola miandry antsika teoriana izy, tonga amin'ny fiafarany zao tontolo zao zay vao tonga ny fizarana seza amin'ny eritreretintsika azy. Zany hoe Jakoba sy Jona eto de te hipetraka eo ankavia sy ankavanan'i Jesoa, fa ho Jesoa tsy mbola fotoanany. Mety ho rasalamany eo ankavian'i Jesoa, mety ho enao ny eo ankavanan'i Jesoa, arakaraka an'izay anomezana azy ho Jesoa, arakaraka izay nanamboarana izany. Tsy mbola fotoanany fietretana hoe zay etsina zay ero, zay eo, satria tsika rehefa maty de ao amin'ny tompo, rehefa miala ety de ao amin'ny tompo. Fa ny tompo ny mandahatra rehefa mifanjakan'Andriamanitra. Marina loatra fa mifanjakan'Andriamanitra mitovy daholo araky ny tononkiratsika, tsy misy tompo sy mpanompo koa, fa tiany Jesoa takatry reto ametraka fanontaniana hoe eo an-tany fidinitsika, mbola ao anatin'ny fotoana fanompona, mbola anatin'ny fotoanan'ny fizarana, fitiavana sy fiezahana ho an'ny mpiarabelona isika. No zany tsy voatery ho Jakoba sy Jona ny eo ankavia sy ankavanan'i Jesoa, fa mety ho malagasy, mety ho anankiray amintsika velona amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Rehefa malala ny dikan'izany de izao tena manana anjara ao amin'i Jesoa isika. Tsy zay no mahatonga an'ilay fampianaran'ny vavolombelona Jehovah miala tsiny indrindra raha ohatra ka mitena manonona izany tsika eto. Ny fampianarana vavolombelon'i Jehovah zay miteny manao hoe lay 4,400 sy 100 hetsy de efa feno, satria araky ny fampianarana vavolombelon'i Jehovah dia 144,000 na 4,400 sy 100 hetsy nisan'ny olona voafonjy. Fonjy tsy mbola ampy 4,400 sy 100 hetsy ny témoin de Jehovah, fa rehefa mihoatra an'ilay hetsy, rehefa mahatratra anapitrisana izy ankehitriny de zao efa voalaza fa lay 144,000 de efa feno, fa ny tany ray no van'Andriamanitra mba azonenana. Amintsika de zao zany fanjakan'Andriamanitra zany mbola tsy feno, mbola malalaka ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mbola vahoaka hoy ny filazam-bokan'ny Apokalipsy hoe analikisa tsy hita navanavana ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy nefa ny alohantsika be de be, efa trany amin'ny vanim-potoanan'ny ry Petera, ry Lioka, efa trany amin'ny taonjato fahafiry, efa misy lasany. Fa mbola misy koa ny ho avy, ary zay mahatonga antsika manana fanantenana. Rehefa malala mbola eto an-tany fidinitsika izao, aza adinoina fa miandry ianao ny toeranao. Mety ho enao le eo ankavian'i Jesoa, nahoana moa zany mijotso tanteraka. Mety ho enao le eo ankavanan'i Jesoa, nahoana moa zany mijotso tanteraka. Tsy voatery ho Jaona zany ho Jesoa, tsy voatery ho Jakoba zany, fa mety ho enao, satria ao an-tany fidiny ianao. Fa mahereza, mahatanjaha amin'ny finoana, manana faharetana
amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa tsy diso anjara ianao fa mbola mana-tena sy minofa eo ianao leo ankavisa akavanan'i Jesosy. Fa ny fanoha zay asehony marika amin'ny tantara ity dia ny fanetretena. Zava-dehibe na ny fanetretena andrasana amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fanetretena andrasana amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny ady varotra, inona moa ny antony nanosika any izy roa lahy hangataka an'io amin'i Jesosy? Teo ambony kokoa noho ny namany, te hiavaka kokoa noho ny namany, te hihoatra kokoa noho ny namany, te hisongona azo folo lahy zay ray tampo aminy ara-panasatra samy apôstôly izy. De hoy Jesosy nanafatra tsara, teny mazava, tandremo tsara fa tsy mba toy izany angeny toe-tsaina nampianarina antsika. Tsy zany ny toe-tsaina nampianarina anareo fa zay teo lehibe aminareo no aoka ho mpanompo, ary zay teo ambony aminareo de ho mpanompon'ny izy rehetra. Fa na de Jesosy aza nanaiky ny hanompo fa tsy mba ho topoina. Rehavako lalina de lalina lay tenin'ny tompo eto hoe ny andrasana amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy ny hoe hihoatra ny namany na hampanompo ny namany na hampiondrika ny namany na ho tanjona kokoa ny hoe ho ambony noho ny namany, fa izao hanompo ny namana azy, hanompo ny mpiarabelona azy. Ao anatin'ny hanompontsika ny mpiarabelona no isandrotantsika ho amin'ny tompo. Zany hoe tian'ny tompo takatritsika fa zava-dehibe lay fanahy ny fanetretena. Tsy de tena toetra mahazatra antsika loatra moa zany am'izao taonjahantena antsika, taonjaton'ny fireharehan'ny olombelona, taonjaton'ny miavonavy ny olombelona, taonjaton'ny fieritreretan'ny olombelona ho ivo ny zavatra rehetra zao, ary de zao taonjato zao taonjaton'ny firehariana. De fantatsika ny akony fa na ny fanabeazana omena ny mpiarabelona, omena ny ankizy any an-tsekoly, omena ny fiarahamonina aza de zao tao amin'izy ireo ho indraindraina mandrakariva, tao amin'izy ireo hanindraindra tena, tao amin'izy ireo tsy eritreritra ny hafa mihoatra ny eritreretan'ny tenany. Tao amina mihitsy amin'ny fanabeazana ny hoe aza manaiky ho ambanin'ny hafa, aza manaiky ho topoin'ny hafa, aza mandefitra, aza manaiky naiky hilefitra zany, aza manaiky ataotsika hoe ho latsa-danja noho ny hafa zany. Tsy ratsy akory zany amin'ny lafiny anankiray maha olombelona, fa Jesosy tsy nampianatra an'izany. Jesosy nampianatra antsika hanompo ny hafa. Jesosy nampianatra antsika hanetry tena. Am'izao vanim-potoana iainantsika sao de tsy takatritsika zany fampianaran'i Jesosy zany. Ina moa fampianaran'i Jesosy? Fampianaran'i Jesosy de mitona antsika manetry tena. Fampianaran'ny olombelona de hitatsika feno firehariana. Amin'ny ankabeazan'ireo sary izay aseho antsika ao anatin'io tambajotra io, ankabeazan'ireo sary izay aseho antsika amin'ny tahirin-tsarintsika de zao mazava ho azy sarin'ny firehariana. Tsy ratsy akory ny sary fa indraindray sarin'ny fanindraindrana maha olombelona, tsy ny sarin'ny fanetretena. Tsy hoe ratsy akory ny mampiseho sary sanandriny vava, fa ny tena teneniny manao hoe hoentin'izao tontolo zao makaiza moa ny toe-tsaintsika ity, hoentin'izao tontolo zao makany amin'ny firehariana, makany amin'ny fiheverana ny hafa ho tsinotsinona mihitsy aza. Rehavako malala am'izao fotoana ny karemozao de atao amin'ny tompo ary isika anana fanetretena lalina, anana fanetretena hatsiaron'i Jesosy Kristy tompo to amin'ny hazo fijaliana, namonjy ny ainy, namoy ny ainy mba hamonjy antsika. Mazava ny tenin'ny tompo io manao hoe nanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Rehavako am'izao herinandro fiandohan'ny herinandro zao miasa ianao,
de manana fanantenana fa na eo an-tany fiadiana azy ianao de matoky fa mbola ao ny anjaranao, mbola ao ny toeranao, oman'ny tompo ny toeranao fa matoky. Ary zao manana fanitretena am'izay ataonao am'ty herinandro ty. Amy fiainanao manontolo mihitsy, aza azo ny fakapana ireare, aza azo ny fakapana hilatsaka ao anatin'ny fiebebona na fiheverana ny hafa ho tsinitsinina. Io ny fakapana nahazo ny olombelona trany am-piandohana Genesis 3:3. Fakapana ny te hitovy amin'Andriamanitra. Dikan'izany fakapana iotra ny hafa, hanitsaka ny hafa, hanambany ny hafa, hanao tsinitsinina ny hafa. Miavako fanahy masin'Andriamanitra ny hampahiry anao, ampifaly anao, ary anananao fanetretena fa zay manetry tena ho Jesoa no asandratra. Mivavaka sika. Tompo am'zoranao zay nohony amin'ity fiandohan'ny herinandro omenao anay ty. Anafaranao anay fa eto tany fiadiany zahay. Mbola eto am'izao tontolo zao zahay. Ary miandry anay, ny toeranao omaninao anay, ny toeranao omaninao ny mpandresy, ny toeranao omaninao ny maharitra amin'ny finoana, ny toeranao omaninao ny mampiasa sy ny mizara ny fanomezam-pahasoavana. De ataovy mibanjina ny mariky izahay, de aloka ny fanjakanao mba hanananay anjara eo aminao. Meo faharetany zay tompo, mba tsy ho ny fitiavam-boninahitra no manosika anay hanompo anao, fa ny fanetretena, ny fitiava-namana. Ataovy aty am-ponay ny tanjona fa ny voninahitra tsy tanjona, fa ny fanetretena zay ny tianao hanananay. De omeo anay tompo ny fanetretena raha miatrika ity herinandro vaovao ty zahay. Fanetretenanao Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fanetretenanay anaiky hanompo ny hafa ao anatin'ny fahasairanany. Fanetretenanay anaiky hamonjy ny hafa ao anatin'izay mety ho maniry azy. Fanetretenanay anaiky hanatona ny hafa am'izay hamelanay azy. Dia ataovy ety am-ponay Jesoa ny fiadanana, mamakivaky zao herinandro zao zay. Hitanao tompony tsy fandriampahalemana zay angatahanay famindram-po aminao am'izay mizanga ny mananao riano. Amin'ny olana, hitanao mifatanjodondoza ny fandriampahalemana eran-tany. Mivavaky zay tompo, aseho ny sandrinao. Fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ianao rehefa miasa tsisy mahazakany. Tsy mahay manova olona zay, fa ianao mahay manova. Vangio ny fon'ny mpifanandrina tsirairay tompo. Vangio ny fon'ny isam-batan'olona mba hifandefitra, mba hifanatona. Satria samy noharianao Andriamanitra. Mivavaky zay tompo, ho an'ny tanindrazanay. Ampahirezo ny isam-batan'olona. Ampahirezo ny mpanabe rehetra. Ampahirezo ny mpitondra isan'ambaratonga. Mba dia amin'ny fahamarinana, mba hikendry izay ampandroso, ampivelatra ny firenena, hitoriana ny filazantsara sy andraisana anao Jesoa mpamonjy. Fa ny tontolo andro na ianao Jesoa, indrindra indrindra, da io ambany fahasoavanao. Amen.